Araky ny efa nambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity ariva ity tsy izany fa Andriamatoa Rakotomalala Fenoasina filohan'ny Ligina Lamanga eo amin'ny taranja abola lavalava miarabanao tonga eto amin'ny fandarana mahery. Miarabanao nonao ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana mahery amin'izao fotoana izao sy ny mpity lavalava rehetra. Mazava loatra resaka tontolon'ny taranja abola lavalava zany no resantsika vaovao somary nandritra ny maro ihany moa izy ity araka fanarahantsika eto anatin'ny fanadihadiana teo dia anisy ny fanazavana izay nomeno zareo avy amin'ny fédération niaraka amin'izareo avy any amin'ny international rugby board ny amin'ny hoe mety ho fanovana ny rafitry ny faninanana isan'ny voakasika tamin'izany moa ny faninanana ny Ligina Lamanga na ny top 14 manahoana ny fandraisanao an'izay hoe fanovana izay satria raha ny votoatin'ny fanazavana dia ny hoe tsy mitondra vokatra ho an'ny ekipam-pirenena malagasy ny faninanana izay misy eto amintsika. Ya marina tokoa zay nisy tokoa ny fiantsonana ny firesahana niaraka tamin'ny fédération malagasy ny rugby sy ny world rugby zany izay nisoloan'ny monsieur Barthez tena sy ny responsable ny rugby eto Afrika izay soloan'ny monsieur Bertin tena zany niaraka tamin'ny filohan'ny fédération malagasy ny rugby sy monsieur Victor Lié tao amin'ny foiben'ny fédération tamin'ny talatalasa teo. Ny resaka le tao zany dia resaka hoe évaluation aloha zany hoe tonga eto zany ny world rugby hanao évaluation mahakasika ny rugby malagasy dia tonga tany moa zany tenako dia niaino araky ny fanasana izay nataon'zareo sy ny resadresaka fohifohy tamin'ny tompony andraikitra dia mahakasika ny tonga dia dirako hoe mahakasika ny compétition hoe tsy nitondra vokatsoa diso kosa angamba raha tsy nitondra vokatsoa an'ny rugby malagasy ny top 14 izay za moa zany azonazana hoe promoteur an'le top 14 teto satria tafiditra tao anatin'ny programme lasan'ny Ligina Lamanga nomboka tamin'ny taona tantanako zany ny hoe manana politique de relève zany zay ka anisan'ny nampiroborobo ny fisian'ny tanora be dehibe mpilalao amin'izao fotoana izao ny fisian'ny top 14 ary raha antsika nahita nivokatra tamin'ny 2012 fa champion d'Afrique niakatra tao amin'ny groupe A Madagasikara diso be zany zany filaza zay hoe tsy mitondra vokatsoa fa tokony ho atsaraina kosa angambany araky ny lazaiko teo moa be dehibe ny tamin'izareo moa hoe be dehibe ny paramètre mety mampatonga ny rugby malagasy ohatr'izao fa ny anahako dia ny fahamafisan'ny compétition za moa namaky gazety anankiray dia hoe reraka amin'ny mpilalao dia mandreraka amin'ny mpilalao le izy dia tsy mitondra vokatsoa ny rugby malagasy le fifaninanana betsaka loatra diso be zay zavatra zay angamba amin'ny fomba fijeriko fa fanatsarana le compétition angamba no mbola atao na zany ny zavatra anankitelo ny tiako tsindrina eto am-piandohana zany dia zao fa hatramin'izay no niresahako foana zay zavatra zay hoe tsy maintsy raha mampandroso zavatra anankiray tsika dia tsy maintsy jerevantsika aloha zany ho an'ny toalana rugby resahako ny infrastructure ny fahamaroan'ireo infrastructure eo zany tena zavatra tokony ataontsika voalohany aloha ny avy eo ny formation zay ilain'ny atleta na ilain'ny entraîneur na ilain'ny technicien na ilain'ny mpitantana ihany koa dia izay tsika vao miditra amin'ny resaka compétition misy ny compétition nationale sy ny régionale dia misy ny compétition internationale zay anaovantsika évaluation. Ianao zao président ao anatin'izay hoe miresaka ianao raisiko le telinao farany teo hoe formation fampiofanana zavatra tsapa inona no mahatonga ny mpanazatra ao anatin'ny top 14 satria voaresaka eto ny top 14 tsy dia mazoto loatra miatrika izay fampiofanana izay nefany anisan'ny takinareo zany eo anivon'ny Ligina Lamanga hoe tokony ariny any amin'ny world rugby any koa na ny fédération dia mitaky an'izay hoe tokony hanana diplôma ary tokony maharaka ny fivoaran'ny teknika ny mpanazatra nefa ny eto amintsika ny mpanazatra ny top 14 somary malaina hiatrika an'izay fiofanana izay inona mahatonga an'izay ka izay indrindra le izy za tena pour ary manohana ny fédération amin'ny sy ny world rugby amin'le investissement ataon'zareo ao anatin'le resaka formation idia kely zay zavatra nyresanao zay fa izay no antony mampatonga na somary gaga kely tamin'ny resaka le évaluation dia ny amin'ny compétition monsieur Barthez no nanindry an'le izy hoe tokony iovy io fa ny tsara mariana ary ny mariany tao tamin'ny fiaonanay fa ny compétition dia tsy ovatsiny vola tsy misy subvention ho an'ny compétition zany nomen'ny world rugby dikany zany raha manao évaluation ny world rugby tokony any amin'le projet amatsiny volany tokony anaovan'ny évaluation aloha resaka getiny to rugby rugby ready sy ny formation
any zany tokony hoe aiza hoaizany nametrahanay an'ireto investissement reto aiza hoaizany fivoaran'ireo ary zay ny tokony no arahany zareo maso akaiky zany miaraka amin'ny fédération malagasy ndikopia indrindrindrindra zany fa any amin'ny faritra fa na hito nalamanga ary dia hita hoe misy zavatra zay hoe misy zavatra olana ihany zany satria araka ny tenenao atao hoe ny technicien na ny entraîneur top 14 malaina eo zany ny zavatra anankiray tena tsy tiako tsindriny tsy dia mahafantatra loatra ny situation misy eto Madagasikara na ny problème ny joueur sy ny olona pratiquant le rugby ny any ivelany fa tsika eto Madagasikara ny tena mahita hoe aiza le lacune misy azo lasaina fa hoe le faripahaizany le plalao sy ny faripahaizany ny mpanazatra somary matahotra zareo au niveau le resaka mandray tsoratra angambany misy mampalaina azy mety misy zay mihany anisany mampalaina anazy avy eo koa nefa iny misy examen koa misy hoe mbola misy zavatra tsoratra ihany koa adinina anazy fariky ny resahana teo dia amoraina zany le zavatra atao an'zareo ohatra hoe zavatra polycope tokony hitady fomba hafa zany tsika ampitana ilay formation dia fandresahana teo mety tonga dia atao sur terrain la izy zarena polycope izy am'izay izy tsy mandika intsony tsy manoratra intsony fa natao amin'ny teny malagasy daholo ihany koa le fampiofanana azo atao ihany koa zay fa ireny fifanana ireny zany tena tokony tena atao betsaka be diabe nisy fifanana anankiray izy zay nangatahako hevitra tamin'ny zareo ary no teo hoe eto Madagasikara nge mbola tsisy médecine du sport resaka diatétique mbola tsisy an'izany spécialiste mahakasika an'izany eto nefa izay anisan'ny tena mampatonga atsika hoe tsika zany anisan'ny obstacle ao antsika na hoe resaka gabarit hoe any abia malagasy zany anisan'ny anankiray hoe tsy afahantsika monsieur référé an'ireny hoe rugby mondial reny ny ligina lalamanga moa zany tsy dia hoe misahana fotsiny ny top 14 fa manana n'ireo section mandrafitra azy ny zavatra tsapany le matofoloha dia eto amintsika na inona ho lazaina inona dia maro be ny pilalao ary ny filevana dia maro be satria ara ho an'ny section Antananarivo renivohitra section ray koa zao misy hatrany amin'ny 20 miatrika faninanana amin'ny topilalaovana ray kanefany mbola miampy ny top 14 kanefany ohatrany tsy dia hita taratra zay hoe fahamaroantsika izay any amin'ny fandrosoana ny teknika ka so dia izay mahatonga ny any amin'ny ordre rugby milaza hoe tsy mandroso le ara-teknika nareo fa mandroso ara-pilalao zany ny isan'ny pilalao zany hoe raha lazaina mazava zany le izy dia hoe betsaka tsika manana hoe quantité zany tsika fa tsy manana qualité am'izao fotoana zao inona zany ny heverin'ny ligina lalamanga hoe hoentina ampandrosoana raha ohatra ka tsy ho jerevana zay hoe satria na itsy mantsy le fanazavana hoe faninanana tokana ny isy ngeza be zany hoe tsy isy tsony ny top 14 sy top 8 zany fa lasa hoe faninanana tokana anankiray inona zany ny sosikevitra avy amin'ny ligina lalamanga entina hoe ampandrosoana an'izay taran'izay raha ohatra ka zay resaka ny resahako anao zay ia ny mahakasika an'izay efa niresahako tany am-boalohany resaka infrastructure aloha voalohany resaka formation de compétition io zavatra anankitelo reo tsy afaka misaraka ireo ho an'ny ligina lalamanga maro be ny mpilalao ohatsy izy ianao sy ny club fa tsy ahitana qualité le izy za mahita fa le formation an'le entraîneur teo zavatra tsy azo tsinotsiniavana mihitsy ary tena base anankiray ngeza be dia resaka fianarana ny fahaizana règle ihany koa ny jeu sy ny règle tsy afaka misaraka tsisy an'izany hoe mandroso be ny jeu dia ny règle taraiky be fa takarana règle fa miaraka foana ireo ary zay zavatra zay ny tiako ampitaina hoe le rugby redis le ketinty rugby zao efa mandeha fa mila miparitaka araka Madagasikara le izy dia ho an'ny Lalamanga le izy misy manao ohatrany hoe misy tsy dia mirarahana le izy loatra fa amiko le izy tokony raisina tena mahatotra tsara zany ny fandraisana an'ireny zavatra iny dia le resaka compétition teo ny rano vo maika ary amafisina le top 14 sy le hoe raha nytiako ary dia hoe raha misy infrastructure be diabe eo dia atao lasa misy aller retour ary top 14 io satria tsika il na zao anisan'ny zavatra nyteneniko dia hoe ilitsika dia raha vo maika hoe atao tokany io compétition io dia rehefa vita le compétition dia lasa mirenireny fotsiny le atletasika misy fiainana ara-social 3e mi-temps tsy misaraka aminy lasa mirevirevy fotsiny reo bande reo lasa tsy voataiza fa mila discipline
sy resaka famatorana zany dia mila résultat ihany koa takina ho an'ny club tsirairay sasany mahita hoe baziny formation ihany formation tena tokony mena be deaibe ho an'ny mpilalao ho an'ny entraîneur ohatra somary manititika ihany ty fanontaniana ty andre matofoloha raha jerena zany ny tena fandrosoan'ny rugby eto amintsika aloha dia tarafina amin'ny fomba fahaiza mitantana sy fahaiza manatanteraka ny fédération sy ny ligue n'Alamanga satria ireo zany ny tena rafitra hita hoe ngeza aiza hoe zany fiarahanareo roa tota-miasa amin'izao fotoana izao raha hoe tena samy mijery marina zay hoe ampandrosoana ny taranja baolina lavalava zay ka izay mihitsy anisan'ny za moa zany ampitantana voalohany anahy eto Analamanga dia ny anahako ny fifampiresahana sy ny fampidiniana no anisan'ny zavatra anankiray hoe mampandroso rehefa misy fifantosoana ataon'ny fédération ngamba nisy indroa zay ny fifampiantsoana teo aminay tonga foana ako niatrika an'izay fifampiresahana zay hoe ahoana tokoa raha zavatra mahakasika ny fampandrosoana rugby zany dia vonona foana moa za président ligue n'Alamanga anatrika an'izay ary tsisy ohatran'izay fifampiresahana zay zany no mahomby an'io na fotsiny ny zavatra anankiray tao tanatin'ity zavatra voaresaka ty dia zao hoe izahay zao efa hifarana ny tampitantananay dia tsara angambany ho anahy manokana be deaibe reo olona manana eritreritra hoe hitantana sy hitondra nyity ligue n'Alamanga na fédération malagasy ny rugby ihany koa manana ny idée ihany koa izy satria ohatran'ny fifidianana ohatran'ny mirotsaka anatina fifidianana anankiray hoe firenena anankiray ihany dia samy manana programmany daholo ny olona hirotsaka dia tsy tokony hoe izahay irery no tokony hanapaka an'io fa misy technicien ao dia misy ancien joueur ao dia misy olona maromaro koa hoe manana hevitra tsara ihany koa tokony misy latabatra boribory misokatra zany ifampidiniana an'izay zavatra fa tsy hoe sanatriny zany tsy hoe mahasanatriny zany hoe masika ako hoe zay tenen'ny vazaha akory dia marina fa isika ny tompon'le rugby dia hifampidiniana le isika eto Madagasikara ny samy mahalala le zavatra iainantsika eto izy dia tsy hoe dia tsy raisina la légère zany tsy hoe mandray mihinana ambolony fotsiny tsika araka ny fitenenana fa tena makasaina tsara tsika dia tony tsara ampiresahana ampanajana le fifampiresahana fa tsisy resaka gidregidra eo fa tonga dia hoe inona ny tokony ampandrosoana an'ity rugby malagasy ty tsy forcena hoe izay efa hiala dia izao tsy maintsy ataonareo amin'ny heritaona zay olona hitantana rehetrarehetra dia tsy maintsy hitinana rahanareo tsy mety kosa agnam'izay fa tokony ifampiresahana olona marobe zany io zavatra anankiray horesahana io raha isy ary zay zavatra zay fa ny anady zay foana hoe ny fahabetsahany compétition no ahafahana mampandroso any tontolo io fa inao mbola vonina ilatsaka raha sa hainao eritreritra toerana zay ihany koa manko ohatrany somary manitikitika ao anatin'ity tontolo ity mahatonga an'ilay ohatrany somary tsy vitovikevitra rehefa ohatra ka samy mandinika dia hoe mieritreritra anao filohan'ny fédération angamba andre mato feno asina rakoto malala na mieritreritra toerana hafa mihitsy dia lasa tsy mitovy hevitra amin'ny fédération satria mety manelingelina ny fédération manao ahoana zay lafin'izay ho anao manokana ny fifidianana raha mifatapatatra dia hoe any amin'ny volana janoary any ia ny mahakasika an'izay zavatra zay raha vao resaka fampandrosoana fandraisana andraikitra sy fampandrosoana ny rugby aloha dia vonona foana ary ny zay ny amatonga anay eo hoe tsy andany andro sanatriny zany fa tena mandany rondoa ary mandany fotoana mila finiavana be deaibe sy fitiavana io zavatra io zahako rakoto malala feno asina zany raha mbola fampandrosoana ny rugby dia vonona foana ny andray andraikitra ho amin'izay zavatra na inona toerana misy io tsy mifidy toerana fa rehefa misy toerana afahako mandray andraikitra dia vonona foana ka rehefa ilainy zay dia vonona foana andre matofolo amin'ny ligue n'Alamanga na ao niveau ligue n'Alamanga io na ao niveau an'ny national io amaranantsika azy andre matofoloa atao anatin'ny andro fahadimitsika amin'izao fotoana izao fidina tompon-daka ny ligue n'Alamanga raha zay faninanana vidy zay manao ahoana ny fahitanao azy androany ihany koa somary tsy nisy ny lalao zany teo amin'ny tamin'ny Manosbe sy ny iasana kady fotsy eo anao nazavan'izay anton'izay ho an'ny mpijery mahakasika ny tamin'ny Manosbe sy iasakady fotsy aloha zany dia eto aloha dia miaraka miombana rahelo amin'ny tamin'ny Manosbe satria namoy ray aman-dreny mpitantana ny tamin'ny Manosbe izay ray aman-dreny ao anatin'ny certificat de conformité mihitsy tsy afaka ny elana ny ahafahan'izy ireo manao an'ilay lalao fa na tsy maintsy najanona zany zay lalao zay mafiraisan-kina sy fiaraha-miory amin'ny tamin'ny Manosbe sy ny fianakaviana dia miara-miory amin'ny fianakaviana sy ny tamin'ny Manosbe zany ligue n'Alamanga amin'izay fotoana zay ary izay ihany koa ny antony tsy maintsy nanajanonana an'ilay filalao androany
mba ho fiaraha-miora amin'ny Tamanosibe fa makasika ny fifananana top 14 indray zany andro fahadimy androany isika ngama aleo ilaza miara-mahita fa tena ao anatin'le top 14 zany ao anatin'le top 14 tsy misy tsony ekipa azo tsinitsoniavina fa tena hoe miadiny ny lalao tsy samy manao zay ainy tsy ho zavatra daholo ny mpilalao sy ny club tsirairay avy miezaka mamoaka ny avo teknika ny tsirairay dia amin'izao fotoana zao tsy mbadibadika be ny filaharana tsisy hoe tena iza no nareo le vao niakatra avy any na le vao niakatra voaloha elita faharoa raha satria 15 famille zao raha farany teo na resan'ny TF1 anaty azo izay TF1 anaty azo révélation tamin'ny fotoana ho anahy manokana dia tena efa ezaka be lehibe dia lehibe zay ohatra ihany koa ambondrina na resan'ny TF1 anaty azo na resan'ny USA Cup tsy azo tsinitsoniavina intsony zany ny anona zay ny mampatonga ana sary-piaro kely satria zahako nanisan'ny promoteur an'le top 14 ilainy compétition io ilainy famafisany compétition fa mifanatsarana anazy ny tokony atao dia resaka compétition ihany tsika anisan'ny zavatra etaetako moa zany hoe ny compétition internationale ny tena hitako tsy ampy ho an'ny malagasy satria en tant que ile tsika dia rehefa mandeha tsika dia efa tsy maintsy vola be mandeha dia zay zavatra zay ny tokony mba ezahantsika zany ny sininy hoe tsy ny kanina ihany zany ny tokony jerentsika fa raha mahita tsika dia kanina ihany ny rencontre international atrehantsika fa tokony misy match amical na misy ohatrany karazan'ireny hoe trination na formation zany zao amin'le hémisphère sud ho an'ny anna top 6 nation tokony mba misy zavatra ohatran'ireny zany andraisa Madagasikara anjara fa raha ohatra ka Océan Indien sy Madagasikara foana nresahana dia taraiky betsika amin'ilay fandrosoana isorana betsaka ianao andriamatora Kotomalala Fianarana any vahiny teto amin'ny fandarana mahery nitondra izay fanazavana ho amin'ny fampandrosoana ny tontolo ny taranja baolina lavalava izay eto Analamanga